ho toy ny resaka atsika nataoko tamin'ny maly zay no valiny ministry ny mine tamin'ny maly ihany koa zay no lazaiko hoe zaho citeny raleratsony haiko tsy hanao politika mihitsiny raha ohatra ka tsy misy baobab amin'ny périmètre misy anio base toliara ray zay de 15 metatra ozy izy ministre no 15 metatra eo no ho adino zavatra no teneniko tao anatin'izay zavatra nandainga amin'ny vahoaka malagasy ianao andriamatoa ministre de niteny ianao fa nianatra mahaya nianaranao io fa za sy teny randreratsony haiko tsy namboatra automobile tsy ingénieur mamboatra automobile fa mahay mandeha automobile fa ny base toliara kosa de niteny DG ny base toliara ary nampianarana tany toliara zany fa minimum 40 mètres ary kolasa any amin'ny 60 mètres zay no nampianarana zareo anay ary aza dinona alefako am'izay le proof fa diso anao monsieur le ministre ary nandainga tamin'ny vahoaka malagasy anao monsieur le ministre satria les sociétés mihitsy no niteny fa 40 mètres ianao niteny 15 mètres tsy antsasana akory zany zavatra zany société aza niteny 5 mètres voalohany kosa tsy azona kitiany iny fa apetranay fomba averinay fa le 40 mètres eo am'izay io no misy an'le minéral de io no hodioviny zareo amin'ny rano monsieur le ministre raha misy fanomezam-pahasoavanao men'andriamanitra anao zany fa izy raha zany anompo ny vahoaka malagasy fa aza matahotra ianao no diso alefako le video sotra toko le fasika ho alaina zany ndray zany raha io jugement rano be io any amin'ny 10 ka hatramin'ny 7 metatra any le couche no lazaiko fa tsy fomba fitrandrahana azy misy moa ny valandresaka zay nataony honorable Vepan sy teny androany ariva natao ihany no tsy teny anefa ny tsy manaraka ny sotoavina malagasy kosa ny mampandainga olon-dehibe voalaza ao anatin'izany moa fa ny tenako de ny teren'ny filohan'ny repoblika andriamatoa Andry Rajoelina ilaza zavatra lainga teo amason'ny vahoaka tany Akily Malinika eto de tehiteny amin'ny honorable Vepan sy teny sy ny vahoaka malagasy ihany koa ny science tsy mba mandainga ny science tsy mba afaka laingana fa rehefa oui de oui rehefa non de non rehefa 0 de 0 rehefa 1 de 1 ny tenako moa zany dia tena scientifique nanao matematika sy fizika zay vao nivadika nanao école d'ingénieur ary nandrato fianarana teto toerana tany ivelany nikasika an'izany ary raha mitenitsika ny hoe raha fa niteny ny tenako hoe 15 mètres eo zany ny akana n'ilay fasika mavesatra dia izay ny voalazany taona nametrahan'Andriamanitra ny zavatra ao alain'ny base toliara ary ao anatin'ny eto ambany masoko eto ny étude de faisabilité ny tetikasa base toliara io le couche le hoe couche d'unité de sable supérieur andriamatoa honorable Vepan amin'ny géologie moa de misy couche maromaro fa ny couche ka an'ilay sable minéralisé na le fasika mavesatra dia io couche d'unité de sable supérieur io zay eo amin'ny moyenne 15 mètres misy amin'ny faritra sasany ary izy 3 mètres fotsiny fa moyenne no resahako amin'ny 15 mètres ny akanan'io fasika mavesatra io ary amafisiko eto fa marina zay voalazako zay ary tsy ilaina zany ampanerena filohan'ny repoblika ary filohan'ny repoblika de olo-kendry tsy hanao an'izany zavatra zany fa zay ny voalazan'ny science manarak'izay dia voalaza ihany koa ny teny atao hoe tsy ao anatin'ny faritra rovana amin'ny alan'ny baobaba ny toerana misy ny fitrandrahana zay no ny teneniko dia science koa io misy coordonnées zany mathématique zany coordonnées mamaritra ny faritra arovana dia iny coordonnées mamaritra ny faritra arovana iny omeny ny ministère ny environnement
any ao amin'ny cadastre minier, de rehefa ao anatin'ny faritra arovana, ao anatin'ny faritra arovana de tonga dia ny système informatique ny cadastre minier mihitsy ny tonga de mandany fangatahana permis ao anatina faritra arovana, ka tsy misy mihitsy permis minier ho azo alainao anatin'ny faritra arovana. Ary raha misy manao fitrandrana anaty faritra arovana ary dia tsy maintsy atao ny analana an'izay mpitrandraka koa satria mandika lalàna. Hitantsika izany araka ny ezaka nataon'ny fanjakana reny tamin'ny herintaona tany amin'ny nisy fitrandrahana rubis tany Atsinanina ny Vohibe de nisy mihitsy ny andiha ny mpitandron'ny filaminana nala izay mpitrandraka ao anatin'ny faritra arovana. De manamafy eto fa ny coordonnées misy ny permis an'ny base toliara dia any ivelan'ny faritra arovana P42 ny forena baobaba zany azo antoka zato isanjato fa tsy ao anatin'ny faritra arovana ny permis ny base toliara. Eto moa de arotina ihany fotoana iresahana hoe manentana antsika ihany mba vaovao marina, tena marina no lazaina sy aparitaka zany amin'ny mpanara-baovao mba hiteraka fandrosoana fa tsy fisavorivorona sanatria amafisiko indray mandeha fa tsy ao anatin'ny faritra arovana amin'ny P42 forêt baobaba ny permis amin'ny base toliara fa ny ivelany, ary 15 mètres en moyenne ny ateviny les couches misy an'le sable, unité de sable supérieure akany tetikasa base toliara ny fasika mavesatra ao anatin'ny tetikasa io. Tsorina eto aloha zany fa tsy andeha 20 metatra na 20 metatra fa 10 metatra eo ny noany misy an'le fasika mavesatra zay ilainy 10 metatra eo fa tsy 20 na 20 metatra. Faharoa, tsy le tany rehetra ao no alaina fa apahany kely fotsiny enina isanjato fotsiny ka totofana avy hatrany zay avy akanan'le fasika mavesatra dia totofana avy hatrany. Noho izany tsisy lavaka mangitsikitsoka ho hitantsika maharitra mihitsy eo fa zay afaka avy alaina dia averina any amin'ny nakana azy indray ny 4.7 isanjato satria kely fotsiny ilayntsika fa tsy hoentina any andafy daholo io tany rehetrarehetra eto amintsika io. Momba ny ala dia tsara manamarika eto fa tsy ao amin'ny ala ny baobaba mihitsy ny fitrandrahana fa mbola any Atsinanina. Nareo moa polon'ny ranobe mbola 20 kilometatra ny Atsinaniny ranobe no misy ny fitrandrahana. Momba ny rano efa teknôlôjia zay efa miova no ampiasaina, tsy aka rano be dia be fa mampiasa rano ahodina na le hoe recyclena zany amin'ny teny frantsay. Noho izany sady tsy aka ny ranobe fa rano any ambany lavitra any zay tsy azontsika zao alaina no akanany io mba tsy kitihana izay rano efa ampiasantsika etỳ ambonin'ny tany.